Manolotra ny araba tokolasy toboko vavy tonga soa atao anatin'ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao indro ary ny lohatenim-baovaontsika. Miomana amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny rehetra mitandrina fatratra amin'ny resaka sakafo ny ao Morondava. Misy ny fandaminana ny tsena ao Moramanga hampirindra ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ao Vangaindrano nampifalifaly ny ankizy amin'ny fizarana ny arendrina ny ao an-tampon-tanàna ny Vangaindrano. Alakamisy 5 Jona 2024 miarahaba antsika malagasy tsy vaky volo sahady amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao maro ny hetsika entina mankalaza izany indrindra moa fa ny rampitso 20 Jona 2024 iompana betsaka amin'ny fankalazana izay fetim-pirenena izay ny vaovao televiziona malagasy amin'izao atoandro izao ny anomboantsika izany dia ny fampahafantarana makasika ny fitaterana eto Andrenivohitra ndao arantsika ny fampahafantarana entiny Dimy Olotsalama Sata Erjon. Alakamisy 20 Jona 2024 fitaterana ho an'ireo mody avy nijery afomangany Anosy fiangana voalohany amin'ny 7 ora sy sasany alina fiangana faharoa amin'ny 7 ora sy sasany alina mianga eo amin'ny gara Sorano axe numéro 1 Antanimena Ankorondrano Marinasay Analamahintsy Sabotsinamena axe numéro 2 Antanimena Ambohimanarina Ambohibao Talatamaty Ivato axe numéro 3 Antanimena Ankasina ary Malagasy Sampanana Ambohitrimanjaka Andranotapahana Ambohidratrimo mianga eo Ambohijatovo axe numéro 4 Ampasapito Nanosana Ambohimangakely Ambohimalaza mianga eo amin'ny ANS Ampefilo axe numéro 5 Akasina Bemasoandro Itos Cité axe numéro 6 Anosy Zato Ampitatafika Fenorivo mianga eo amin'ny gara Sonerana axe numéro 7 Tanjombato Andorany Fotsy Yavolo axe numéro 8 bypass Alasora Domaine Ambohimanambola axe numéro 9 bypass Sampanana Ambohijanaka Yavolo Anjomakely axe numéro 10 bypass Ambohijanaka Tana. Izay ny resaka fitaterana fa vonina tanteraka ary efa mipetrapetraka amin'ny laoniny avokoa ny momba ny matso rampitso zoma 20 Jona etsy Mahamasina ny fandaminana isan-karazany ireo anony matso ny fandrindrana ny vahoaka ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajany sy ireo vahiny nasaina rehetra sy ny fizotry ny lanonana amin'ny ankapobeny famerenana farany na ny répétition générale no natao tetsy Mahamasina omaly ndeha hoarantsika miaraka amin'ny Nalso Randriamasinoro eo amin'ny sariny Rijarakotoson. Anisan'ny mariky ny fiandrianam-pirenena ny fisian'ny folo alin-dà hanana ny mampiavaka azy ny matso amin'ny taona 2024 ity toy ny mpandray anjara sy ny fitaovana vaovao fitaovana hampiasaina anatanterahana ny vinana petraky ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ampiavaka ny matso amin'ny taona ity ny fandraisana anjara nireo mpianatra ho manamboninahitra lefitra manokana izay voalohany no misy vehivavy eto anivon'ny tafika malagasy anamarika manokana n'izany matso zany koa ny fisian'ireo fitaovana maro isan-karazany izay niarahana amin'ny firenena namana sy nomeny fitondram-panjakana ho an'ny hery fiarovana sy ny filaminana ao anatin'ny vinany filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny ametrahana ny hery fiarovana sy filaminana manakaiky ny vahoaka ka ho aseho eo zany inona avy ireo fitaovana efa misy amin'izao fotoana izao anatanterahana n'izany viny zany manaraka izany koa dia hisy seho maro izay ho atao alohan'ny matso ary indrindra ny arivan'ny matso zany hoe ny arivan'ny 20 Jona. Hisy ihany koa ny seho ao aloha sy aorian'ny matso
zany rehetra zany a dia ho ataontsika ampilamina ary ampifanajana tanteraka ka manentana ny vahoaka malagasy izahay ho tonga maro anatrika anamarika an'izany a firaisankinatsika zany a sy ny fitiavan-tanindrazana izay misy atsika fotoana zao anehoantsika ny firaisankina ny malagasy mba hahafahana manatanteraka ny vina izay napetraka dia ny tarigetra amin'ny tena ambyroapolo jona ty tena ambyroapolo sy roa arivo dia hoe fanavaozana ho an'ny fampandrosoana Madagasikara ka manentana ny vahoaka malagasy mba hiara irony amin'izany. Amin'ny dimy ora sasany maraina no ivony vavahady ny zoma 20 jona izao. Izy fanentanana manomboka amin'ny 4 ora sasany, amin'ny 10 ora kosa no anomboka ny matso. Amin'ny ankapobeny dia mitotaly eo amin'ny 770 sy 703 eo ny mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny ty matso tia ka ao anatin'izany dia ahitana ny ataontsika ny manao ny matso an-tongotra na ny ataontsika hoe ny troupe-à-pied dia mitotaly eo amin'ny 700 sy 200. Ankoatran'izay dia mampiasa ny fiarakodia miaraka amin'ny ataontsika ny kodiaran-droa miaraka amin'ny soavaly ihany koa izay mitotaly eo amin'ny 220 sy 200 ary ahitana ny fiaramanidina eo amin'ny isan'ny valo eo ary isy ny drone izay ilatra anatanteraka n'izany matso izany. Ny zavatra mampiavaka amin'ity matso izay ataontsika amin'ny 20 jona ity dia ny fampisehoana n'ireo fiaraha-misalahy eo anivon'ny foloalinda izay ho hita taratra zany eo amin'ny ataontsika filarana satria misy ny ataontsika filarana nazakazaka hitambarany ao amin'ny FDS na ny ataontsika hery fiarovana zay sy filaminana zay ary eo ihany koa ny ataontsika ireo fitaovana izay vaovao na io fitaovam-piadiana amin'ny ireto ataontsika fiara lehibe na fitaovam-piadiana zany fiara mifono via miaraka amin'ny ataontsika fiara izay ho ampiasainy ao amin'ny ny bataillon ny génie na ny bataillon du génie izay fiara lehibe entina anaovana ny anamboaran-dalana. Zay sy zay ny ataontsika ny fanatanterahana ny matso sy ny ataontsika koa ny fanomanana izay nataonay androany fa zao sady dia manasa any sika rehetrarehetra vahoaka na ataontsika any amin'ny faritra ivelana Antananarivo zany na vahoaka eto Antananarivo mba hanotrony hiara-misala aminay satria marina dia marina fa 490 taona ny ataontsika ny joroany foloalinda zao nefa eo ihany koa izay 490 taona ny verena ny ataontsika fahaleovantena ny Madagasikara zay dia noho ny fitiavan-tanindrazana dia manentana tsika rehetrarehetra manantena tsika rehetrarehetra ho feno anohana anay amin'izay andro zay. Fanamafisana hatrany izay hetsika maro isan-karazany mandritry ny fety izay dia ny mahakasika ny fandamenana amin'ny ankapobeny ho an'ny androany 20 jona sy ny afomanga ety Anosy sy ny rampitso 20 jona mandritry ny matso ety Mahamasina no hitondran'ny komity karakara ny tsara ho fantatra ho antsika rehetra indrindra ny mahakasika ny filamenana ny fandriampahalemana sy ny fahatapahan-dalana. Misy ny fandaharam-potoana atao rahampitso 20 jona izay fantatsika manerana ny Nosy fa misy ny fanapoana ny afomanga manerana ny distrika rehetra dia misy an'izany afomanga zany avokoa fa raha ny eto Antananarivo manokana dia misy toerana efatra akoatrany eo amin'ny farina Nosy izay efa fantatsika sy mahazatratsika dia misy ihany koa amin'ny faritra manodidina Antananarivo dia eo ny any amin'ny distrikany Atsimondrano, distrikany Avaradrano ary ny any amin'ny distrikany any Ambohidratrimo. Alohan'izay fanapoana ny afomanga zay nefa dia misy ny podium lehibe izay iarahantsika misitraka eo Anosy izay manomboka amin'ny 3 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany alina. Ny andron'ny 20 jona kosa dia misy ny matso lehibe izay ho tanterahana
ao amin'ny kianjany Barea ao Mahamasina izay ahitantsika ny matson'ireo folo alin-dahy miaraka amin'ireo paramilitaire ahitantsika ny ao amin'ny OFOR sy ny ao amin'ny mpandraharahan'ny fonjy. Misy ihany koa ireo fampisehoana izay ohatrehantsika amin'io andro io dia misy ny mitabea izay arahantsika amin'ny ankizy. Fahatongavan'Andriamatoa filoha moa dia amin'ny folora ary aorianan'izay dia manomboka ny matso. Ny tapany hariva kosa dia misy ihany koa ny fampisehoana izay ataon'ireo mpihira izay manana ny lazany eto amintsika ary ahitana ny sokajy rehetra. Raha ny mikasika ny fidirana manokana dia misy ny fandaminana, misy ny tike izay apetraka amin'ireo toerana voatondro izay tokony arasantsika an'izany ka tongava isika amin'ny 5 ora sasany maraina dia misokatra mavady. Maimay poana ny tike, tsy misy vola alaina fa fandaminana no antony anaovana an'ireo tike ireo. Anisan'ny mampiavaka an'ity fankalazantsika ny 20 Jiona 20 ity ihany koa dia misy ny fampisehoan'ireo orkestra rosianina izay tonga ao amin'ny kianjabe ny Mahamasina amin'io fotoana io. Ary eo ihany koa ny fahatongavan'ireo filoham-pirenena vahiny izay mihoatra ny roa. Fizotra ny 20 Jiona sy ny 20 Jiona. Izany hoe misy ny fanapahan-dalana dia misy ny fandaminana iarahana amin'ny olona izay hamonjy an'ilay fety. Rapitso 20 Jiona. Izany hoe ny podium moa zany izay atao eo akaikin'ny tribonaly sy ny afomanga izay atao amin'ny fariny anosy dia mampandresa ady zay mba tsy fanafitohana amin'ny olona rehetrarehetra izay mampiasa lalana satria tsy maintsy misy ny lalana tapaka izay fantatra tsara zany fa mialo amin'ny Carleton mandrapatonga eny amin'ny rond-point ny statistique na ny rond-point devant ny Sénat dia ho tapaka tanteraka izy io. Fa na izany zany ary ny lalana misokatra ihany na ny avy any Antaninarenina zany mandalo any ancien combattant midina ny Ranon'Anosy io mandalo ny rond-point Pefilo dia afaka mandalo eo amin'ny Carleton ihany zany ny mpisehatra ny lalana rehetra ary afaka miodina any amin'ny ministère de sécurité publique izay afaka mivoaka izy zany any amin'ny HGRA. Ny fandaminana fotsiny angambany dia ny fiangaviana ho antsika ilay mpamonjy fety. Izany hoe misy fandaminana izay mametrahana mpitandro ny filaminana eny misy an'ilay barage atao hoe le chicane na le vy reny aoko tsika angambany mba tsy hihoatran'izy reny fa misy mpanolo lalana misy mpitandro ny filaminana mitandro n'izay ka mba samy anaraka an'izay tsika mba hampizotra tsara mihitsy zany amin'izay fety. Mafimafy kokoa ngambany rehefa vita le afomanga dia eo amin'le dégagement moa ny filazana azy zany izay mamoaka ny olona miala n'le sehatra misy an'le fety dia misy fandaminana ihany koa satria misy an'iren'le polisy izay manao n'le circulation reny izay mamoaka ny fiara izay betsaka tokoa zany izay tafiditra aty anatiny aty ka somary lavalava le izy satria mifangaro ny olona sy ny fiara dia fiangaviana tanteraka mihitsy dia aokotsika mba anaraka ny fifandaminana izay ho apetraka mitandro ny filaminana. Ny manaraka izay indray zany rehefa tonga indray ny 20 Jiona dia amin'ny 5 sasany maraina nefa misokatra ny vavady. Izany hoe misy vavady 5 ao dia ny vavady aty amin'ny P3 izay aty akaiky ny be falatanana misokatra, ny akaiky ny Gerbor misokatra, ny anakaiky ny Tometal misokatra izay atao hoe P5 dia ny aty amin'ny P2 zany ny apita ny Tanimbarinandriana misokatra ho an'ny publika rehetrarehetra izay miditra makeny. Ny fakana le fe-javatra le atao eto amin'ny tanana moa zany izy iny dia misy point anaky 4 dia ny ray ary amin'ny devant ny Sénat, ny anankiray aty akaiky ny Saint-Michel dia ny anankiray any Akadilalana na eny Tsimbazaza ny faratapony eny dia amin'ireny zany ny anisitrahan'le olona maka an'io izay fe apetraka amin'ny tanana izy io ka ny olona tsy mitondra an'izy io zany dia tsy ho tafiditra ao mihitsy satria misy fandaminana tanteraka mihitsy zany ahafahana mampiditra n'le olona amin'ireo vavady ireo. Izany hoe misy mpitandro ny filaminana izay manaraka sy manoro lalana ho an'ny olona izay miditra ao ka ny angaviana zany hoe raha ho sitraka reo ka tonga maraina mba tsy sesika eo amin'le vavady masanatria tsisy aratra tsisy trambona eny amin'ireny vavady ireny dia fiangaviana zany mba tonga aloha tsika rehetrarehetra. Maro ihany le fanapahana lalana zany izay tsy azo idirana intsony zany ny manodidina ny Mahamasina fa arak'izay le teniko tany amin'ny voalohany dia hoe
mba anaraka fandaminantsika satria misy mpitandrina filaminana eny am'ireny lalanyreny eny amin'ny fanapahan-dalana manoro ny lalana zay tokony ho alea sy tsy tokony ale ny après-midi zany rehefa tonga vita le matso dia misy an'le spectacle zay nanasana moa zany le mpiantsehatra le olo malaza am'le mpihira dia mifangatahana angambana hatreto de efa ho ampitanay eo tamin'nympirandro filaminana hoe aoka tsika hifandamina aoka zany tsy bosesika fa misy fandaminana ihany koa indrindrandrindra lefa mivoaka mba tsisy fanitsaka mba tsisy aratra ny farany angambany ao anatin'ny fandaminana rehefa tonga ny enimpolopolo jona de efa naverina foana io ary isa-taona izy io de misy ny olona sy ny mpitandro filaminana zay manao foy ka ny be deabe ny zara tsy azo hoentinao ohatra anankiray zany ny vimaranitra ny antsy de ny tavoangy zany de tsy azo hoentina le tavoangy vitana vera reny fa tsy maintsy tavoangy amina plastika no hoentina makany ka raha azo atao le izy mba tsy haveriny zavatra reo ka hoentina reo mandeha makeny ohatra zany hoe elo zao tsy afaka mitsofoka makeny dia aleo le elo tsy tonga tsy hoentina mihitsy satria raha ohatra ka misy ataontsika hoe misy olona roa arivo ny samy mitondra elo manahirana ny amohanan'izay elo zay fa raha zatra tsy tokony hoentina any de mingavina am'izay de aza hoentina le izy antenena fa mazava izay toromarika rehetra teo izay ny fanarahantsika ny fandaminana dia ampirindra ny fety fa ny any amin'ny faritra ihany koa dia maresaka amin'izay fankalazana ny fety-pirenena izay ny alarobia 4 ny volana jona teo ohatra dia nisy ny fampianarana sy toromarika nomena ny mpianatra sy ireo fikambanana ary ireo sampandrara izay anao matso rampitso eny amin'ny 20 ny volana jona ao Tanambe Amparafaravola. Eli Randriana Harintsoa. Ho fampirindrana sy ho fampilaminana ny matso zay ho tanterana mandritry ny fankalazana ny fahenina amby 70 taona nazahoany Madagasikara ny fahaleovan-tena sy ny joroany foloalindahy malagasy dia nisy ny fampiofanina sy ny toromarika nomeny zandarima erim-pirenena ny eo anivon'ny tafika malagasy ny lehibe ny boriboritany ary ny be ny tanàna ny kominina ambanivohitra Tanambe ho an'ireo mpianatra fikambanana ary sampandrara isantsokajiny andray anjara amin'ny matso ny fahenina amby 20 ny volana jona ho avy izao andro ankalazana ny fety-pirenena etsenkilany efa hita taratra ihany koa ny fiomanana amin'ny fanatsarana sy fandravana ireo toerana anatanterana ny lanonana eto anivon'ny kominina ambanivohitra Tanambe efa manomboka mipetraka ihany koa ireo fotodrafitrasa sy toerana fialamboly ho an'ny ankizy ary efa miomana ireo mpanakanto avy eto an-toerana amin'ireo fampisehoana ampiavaka sy ampifaly ny vahoaka mandritry ny fety raha atao banky tokana dia efa vonina tanteraka ny eo anivon'ny kominina ambanivohitra Tanambe hiatrika ny fankalazana ny fety-pirenena ny fahenina amby 20 ny volana jona ho avy izao fa ny andro sisa no andrasana. Manana anjara amin'izao fety-pirenena izao ihany koa ny ankizy ka mba ho fampifafaliana ireo ankizy amin'izao fety ny asaramanitra 20 jona izao dia nozaraina rendrina ireo ankizy any amin'ny distrika ny Vangaindrano. Totso Patrick. Eto Vangaindrano ireo arendrina avy amin'ny solombamboaka ny Madagasikara mahavita raha Silvestre mivady entina hamalifaliana ireo ankizy hana mafisana ny firaisan-kina sy hanomezana hasina bebe kokoa ny fankalazana ny fahenina amby 70 taona ny fahaleovan-tena aty an-toerana natolotra amin'ny fomba ofisialy teto anoloan'ny bureau district ny Vangaindrano izany. Ny association jamais mort zay tarihiny mahavita raha Silvestre dia manolotra izao arendrina izao nisana amin'ny 3,000 izy io dia ho atao atsika 30 commune ambanivohitra Vangaindrano tsy fety raha tsy faly zaza donc zany amin'ny hampalena zaza mieritriretinay nanamboaranay izao fanondorana izay marika hita maso pointe mankalaza ny fetin'ny fahaleovan-tena ny arendrina izay mitondra hazavana ho an'ny firenena. Agnatin'ny asaramanitra tanteraka sika zao efa agnatin'ny fety ny fankalazana ny fahaleovan-tena izay kalazaisika ny fahaenina 20 taona amin'ity taona ity zava-dehibe zao satria mijika fahasiarovana an'ireo tontolo ambanivohitra fahaza lazaina fa taratsy ny sahady misy fifankatiavana sy ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny olom-bafidy ny solom-bavavahoaka sy reto olom-bafidy iven'ny tanàna ireto. Samy hisitraka fahazahoana arendrina avokoa ny komina raiky amin'ny 30 ato anatin'ny distrikan'ny Vangaindrano hahafahan'ny ankizy mifety amin'izao asaramanitra 20 jona izao.
Tanjony commune Ambonivohitry Moramanga ny hanaovany vahoaka fety ao anatin'ny filaminana ka misy fandrindrana kabenina napetraka hampizotra ny hetsika rehetra karakaraina mandritra izao fotoana ankalazana ny faha 40 taona niverena ny fahaleovantenam-pirenena izao. Manofinaritra Sedra Nagda ary Tina Julief. Eto amin'ny tsenan'ny commune Ambonivohitra Moramanga amin'izao akatoky ny fankalazana ny faha 40 taona niverena ny fahaleovantenam-pirenena. Maro ireo mpifamoivoy mitombo kokoa raha mihoatra ny andavanandro. Koa misy ny fandaminana ataony eo anivon'ny commune Ambonivohitra na eo amin'ny lafiny fifamoivozana izany na eo amin'ny fandaminana ny tsena amin'ny ankapobeny. Mamparesaka ny tsenan'ny Moramanga ny fahamaroana ireo mpivarotra amin'izao akatoky ny fety izao sy ny fivezivezeny ireo mpanjifa. Samy manana ny ambarany izy ireo mikasika ireo karazana entana fahita amin'ny fotoana toy izao. Arendrina taratasy reny. Kilalao zao ny kilalao kely ohatra hoe tomobila, basy, pampankilo mandeha ihany azo lazaina hoe mandeha ihany pampa baolina kely reny. Ny arendrina dia kilalao zaza. Nale kilalao pila? Arendrina basy. Ny kilalao fety ihany. Manentana tsika vahoaka malagasy mba hanjifa ny arendrina vita malagasy. Mampianoka tanteraka ny vahoaka ao anatin'ny fety ny commune Ambonivohitra Moramanga. Ny ahitany rehetra fifaliana mandritra izany no tanjona ka tsy diso anjara ihany koa ny ankizy. Natao toerana manokana ho azy ireo ny parvis de Moramanga amin'ny mahavolan'ny ankizy ny volana Jona. Amin'izao fotoana izao dia misy ireo kilalao maro isan-karazany izay natao ho an'ny ankizy madinika satria sady tafiditra ao anatin'ny ray volan'ny ankizy ihany koa tsika amin'izao fotoana izao ary efa tena miankoka tanteraka amin'izay fety mahafalifaly sy maharavoravo ny zanatsika izay hita mitombo dia mitombo ny fifamoivoizana izay miteraka fitohanana tsy indraindray zany eo amin'ny lalam-pirenena faharoa. Misy ihany koa ny mamakivaky ny tsena dia misy moa ny ezaka iarahan'ny avy ao amin'ny polisy pirenena sy ny polisy munisipaly amin'izay fandrandrana ny fifamoivoizana izay mba hialantsika amin'ny fitohanana lavaloatra. Ezaka goavana no tanterahan'ny commune mba hampizotra ara-dalàna ny fankalazana ny fety ny faha 40 taona ny fahaleovantena eto atapy-tanàna ny Moramanga. Ny alarobia lasa teo dia nanatanteraka ny azakazaka ny firaisan-kina ny tany amin'ny faritra Menabe ny songadina tamin'izany. Ny fitiava-tanindrazana deo arantsika ny antsepiren'izay miaraka amin'ny Andro Marson. Hazakazaka ny firaisan-kina 520 kilometatra ny ainga avy any amin'ny distrikany Mahabo ka tonga taty amin'ny distrikany Morondava renivohitsy ny faritra Menabe no nanamarihana ny fitiava-tanindrazana sy nanamarihana ny fankalazana ny 20 Jiona sy ny nijoroany foloalindahy ny omaly alarobia fa 13 ny volana Jiona. Nisy ny fitondrana ny sainam-pirenena malagasy nentina ny hazakazaka ny tety fokotany sy komina maro izay manamorona ny lalam-pirenena 530 raha ny lehibe ny distrikany Mahabo no nanolotra izany tamin'ny lehibeny fokotany eo amin'ny kominy Ambonivohitsy ny Mahabo. Rehefa izay dia natolotra ny lehibeny fokotany ao amin'ny kominy Ambanivohitsy ny Bezesika mandra-pahatongany any amin'ny kominy Ambanivohitsy ny Analaiva. Eny anelanelany dia misy hatrany ny fanentanana sy fampianarana mahakasika ny fitiava-tanindrazana sy ny lanjany saina-pirenena ary ny fampianarana ny tononkira ny hira-pirenena malagasy. Dia niroso hatrany ny hazakazaka dia noraisy ny ben'ny tanàna rehefa tonga eo amin'ny kominy Ambanivohitsy ny Bemanonga ary teo Antsakomeloka kosa no nandraisany ben'ny tanàna Ambonivohitsy ny Morondava ny saina-pirenena ka noentina ny hazakazaka nanodidina ny tapi-tanàna ny Morondava. Rehefa avy eo dia noraisy ny FDSS eto Morondava mialohany nanaterana azy eny amboniny sy ny bendrano ao amin'ny fokotany Andabatoara eto Morondava no namaranana azy. Firaisan-kina zay no mitondra atsika mankany amin'ny fitiava-tanindrazana ka ny fitsanganany sain'androany izay napetratsika zao izay nataotsika farany ambony no hiatombohany sy hanamafisany fifankatiava sy ny firaisan-kina atsika rehetra ato anatin'ny faritsy Menabe. Manomboka zao Menabe miray hina, Menabe mifankatia
ary Menabe tsy maintsy mandroso. Sambany vao nisy teto amin'ny faritra Menabe izao hetsika natao izao ka manantena ny vahoaka mba hitohizany izany satria mampisy ny firaisankina eo amin'ny mahasamy malagasy izany. Marina moa fa ny lehibe ny vondrotompo-pileovan'ny gendarmerie-pirenena Menabe ony mihary Ralayavy Fanevarison no nitarika izao hazakazaka ny firaisankina izao avy any amin'ny distrikany Mahabo mandra-pahatongony taty amin'ny distrikany Morondava renivohitsy ny faritra Menabe tamin'ny 3 ora volakandro teo eo. Hijanona ny Morondava ihany isika amin'izay fankalazana ny fety izay satria rehefa fety toy izao dia tsy misaraka amintsika ny sakafo miavaka tsy toy ny andavanandro. Manoloana izay indrindra dia manamafy ny fanentanana ho amin'ny fiarovana ny fahasalamana eo amin'ny fikojakojana izay sakafo izay ny avy ao amin'ny fahasalamana ny Morondava Isabelle Juda Celestine sy André Marsan. Vahoaka salama ary fetim-pirenena Irendoza no tanjona. Ho fatratrarana ny tanjona dia hivondronan'ireo mpiasa ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fiaonana amin'ny chef fokotany eto Morondava sy ny fandaharana amin'ny Ainivakjery ny fanentanana manoloana ny resaka sakafo na mpivarotra amorondalana izany na ho an'ny tokantrano amin'izao hiatrehana ny fetim-pirenena izao. Mba ho fety Irendoza ity fetim-pirenena izay ho atrehantsika ity. Ny fanapoizinana ara-sakafo dia aretina azo avy amin'ny fihinanana sakafo tsy voadio na hoe maloto na ihany koa fihinanana sakafo lany daty. Hoan'ireny izay sakafo misy daty ireny amidy any amin'ny toerana tsirairay avy ireny. Ny fety dia anisany zavatra iray anomanantsika sakafo dia izay no mpanantsika mba hisoroantsika ny fanapoizinana ara-sakafo dia voalohany indrindra raha ohatra ka hividy zavatra isika zany hoe zavatra misy daty dia tsara ny fanamariana ireny daty ireny jerena tsara ny fonosany raha ohatra ka lany daty dia averintsika amin'ny mpivarotra dia aoka mba samy mailo makasika an'izay. Ho an'ny sakafo tehirizina any anaty vata fampangatsiahana dia mila apetraka tsara koa. Raha ohatra hoe ka matimaty ny vata fampangatsiahana dia tsy tsara ny mampiasa izay satria hiteraka fanapoizinana ara-sakafo raha tsy voahaja ny température tokony ampiasana amin'izay. Ny fambara fa aiahina fa tratry ny fanapoizinana ara-sakafo zany isika dia mety alohilohy, mety andoha, mety ararikibo. Raha miseho zay rehetrarehetra zay mety hotorana mondraindray efa any amin'ny fahasarotana izay. Raha miseho zay fambara zay dia tonga dia avy hatrany manantona hôpitalitsika fa tsy manao dokotera. No amafisina nandritra izany ny fiaraha-miasa amin'ireo tompona ndray eny anivon'ny komina mba samy anaramaso ny fivarotana sakafo masaka mandritra ny fiatrehana ny fetim-pirenena. Maro lafy ihany koa ny endrika entiny ao fandriana mankalaza ny fetiny 4 Jona arak'izao tatitra entiny Alain Rodlish rakoto ary malala azy izao. Maro lafy ny etsika fanamariana ny fetim-pirenena 4 Jona ho an'ny ato amin'ny distrikany Fandriana noho ny fetim-pirenena izay tsy fankalazana fotsiny fa fotoana iray hanamafisana ny maha-izy azy ny firenena, ny firaisankina ary ny finiavana hiara ampandroso any Madagasikara ka tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana notarian'ny fiangonana Adventiste mitandrina ny andro fahafito no nanohizana ny fandaharam-potoana ny fanamariana ny tondranam-bavaka ny firenena izay natrehan'ireo solon-tena-mpanjakana sy ny olom-boafidy taty antoerana. Teo ihany koa ny fitaom-pivavahana raisam-ponoana notarian'ny ao anivon'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM nanamafisana ny fitiavan-tanindrazana izay mampitombo freariana sy ny fitiavana ny tanindrazana eo amin'ny olom-pirenena. Ho fampiroboroboana ny kolontsaina kosa dia naseho tamin'ny alalan'ny fizarana arendrina avy amin'ny ramatoa vadiny lehibe ny faritra Amoromania ho an'ireto zazakamboty sy kilonga sahirana ara-pivelomana teto Fandriana ireto any fanohizana ny fandaharam-potoana ka ankizy 700 no sitraka izany arendrina izany. Anisany manampy ny tanora hafantatra ny tantaran'ny firenena sy ny andraikiny amin'ny fampandrosoana ihany koa ny fitariana azy ireo olina amin'ny fidirana ao anatin'ny antoko-pihiraka nisy ny antsapiderana ny redomana ny fitiava-tanindrazana ho fanamarena izao fetim-pirenena 4 Jona izao ka nandray anjara avokoa
ireo antoko-pihira avy amin'ny fiangonana rehetra taty an-toerana. Mbola itoy mandrapatonga ny faha-enina amby roapolo ny volana Jiona ho avy izao ny fanamariana ny faha-enina amby enimpolo taona niverena ny fahaleovan-tena ho an'ny ato amin'ny distrika ny Fandrina ka samy manana ny hetsika hanamariana izany avokoa milohan'ny ivo ny fanamariana ny fetim-pirenena ny komuna rehetra aty an-toerana. Ny ao mivantana tamin'ny ponina ny Zorobe ny lehibe ny faritra Analamanga amin'izao fanamariana ny fety ny 4 amby roapolo Jiona izao ny karakara hetsika sy nanao tombanezaka ho an'ny fampandrosoana. Lovasoa José. Anatin'ny fandraisana ny fetin'ny fahaleovan-tena ny teto amin'ny distrika ny Zorobe izay tafiditra ao anatin'ny tsenabe rekany ihany koa sy ny hetsika no karakarainy ny faritra Analamanga ka tonga teto any Zorobe ny ao mivantana ny vahoaka ny lehibe amin'ny faritra mpisolo-toerana resaka ny momba ny asa fampandrosoana ny distrika ny Zorobe sy ny ao tamin'ireo ben'ny tanàna ihany koa. Ny teny filamatra ao anatin'izany fanamariana ny faha-enina amby enimpolo taona niverena ny fahaleovan-tena izany dia hoe fanavaozana ho an'ny fandrosoan'i Madagasikara. Faniritsika ny anakavy voalohany aloha hiavao ny zavatra rehetra, hiavao ny toe-tsaina ary ho toto koa izany fandrosoana ny Zorobe izany. Tsy vao izao zahay no tonga teto amin'ny Zorobe. Tsy faralatsony ianareo fa tena lamatoto koa. Asitehaka aloha lamatona areo amanomboka izao e. Ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao tsy misy tsony izany distrika ho adinotsika izany. Ary raha Zorobe manokana andresantsika ny natongavanay voalohany taty zao dia nanafitra fanampiana ho an'ireo fianakaviana namantsika mpiray tanindrazana izay traboina vokatry ireny rivo-doza maro samihafa ireny. Taorian'izay dia nanatitra taolina taty ihany koa na tafo izahay teo anivon'ny faritra Analamanga. Vonona tanteraka ny eo anivon'ny faritra Analamanga, hiara-iasa amin'ireto olom-bofidinareo ireto, hiara-iasa amin'Andriamatoa lehiben'ny distrika olom-botezy miara-mitovy aminay hampandroso an'ity distrika ny Zorobe ity. Taorian'izay dia misy ireo hetsika maro lafy izay niatomboka tamin'ny fizarana ny arendrana ho an'ny ankizy. Tsy adino ireo artista izay isan'ny nanafana ny fotoana. Ary ny farany fatsikely indrindra dia ny afomanga avy amin'ny faritra Analamanga. Santuneny amin'ny fety mety ho hitantsika arariva ihany koa ireny nentin'ny Lovasoa José tamintsika teo ireny fa ny volana Jiona dia volana natokana ho an'ny ankizy. Anisany nanamarika izany tany amin'ny distrika ny Vavatena ny ompana betsaka nandritry ny hetsika ny fanovana ny toe-tsainy tsirairay ny fandraisana andraikitra ahatonga ireo mpianatra ho lasa olombanina. Clé Sylvain. Mamakivaky tanàna nataon'ireo mpianatra avy amin'ny BP Tanambiavy sy BP Ambodisatrana ary ireo forum bénévole action éducation no nanombohana ny fotoana. Naranakabary nataon'ireo manampahefana ka ny ompana tamin'ny fiarovana ny zony ny ankizy. Aorian'izany dia nisy ny dinidinika na rahana ady hevitra mahakasika ny fanabeazana sy ny fampandrosoana izay notary ny filohan'ny forum bénévole action éducation Dr Frédéric. Isorana atsika rehetrarehetra tonga aketo solon-tegna sy olom-bavambahoaka atsika mpiara-miasa chef de service sy miaramila anareo avy amin'ny commune atsika membre ny bénévole fa indrindra moa atsika mpianatra ny mpampianatra zay fankalazana ny ray volan'ny ankizy zay karakarain'ny forum de bénévole action éducation agnatin'ny distrik'ny Vavatena dia ny fampiroboroboagna ny lafi ny fanabeazana ny fampianarana satria misy teny filamatra agnatin'ny zika ny raha rehetrarehetra ozy dia manomboka avy amin'ny fampianarana. Tout commence
par l'éducation. Ary misy teny finambotra faharoa koa akao, l'éducation change le monde. Zany hoe ny fanabeazana no mamova ny tontolo. Ny tiako avy agny amin'izany fampianarana aloha ny tegna zava-dehibe. Ary zay mahatonga anay mitety faritry, mijery aiza ny école marisarisa, indesigny itondrasana zay fagnentanana zay. Voapirofonay mamparisarisa ny lafin'ny fampianarana agnatin'ny faritry. Resy lavitra ny rehetra ny fanovanany ny toetsaigna, hampandrosognany ny tanàna no takina mba hampiroborobo ny fanabeazana satria araka ny teny filamatra action éducation hoe ny fanabeazana no manovany ny tontolo ary miantomboko amin'ny fanabeazana ny zavatra rehetra. Ankatoko ny fankalazagna ny fety ny 20 Jona isika zao dia nisy ny radio crochet ho an'ireo mpianatra izay nazahoagna fitaovam-pianarana avy amin'ny Cisco, fizaragna kilalao sy arendrigna ary vatomamy avy amin'ny solombamboka voafidy agnatin'ny district ho famalifaligna ireo ankizy madinika. Iray volany ankizy no iray volany teny malagasy ihany koa ny volana Jona. Ny délégation serasera sy ny kolotsaina Moramanga dia nanao hetsika ara-kolotsaina maro nentina nankalaza izay iray volany teny malagasy izay. Xavier Tolotsoa sy Jean-Aimé Randrianjatovo. Hetsika ara-kolotsaina maro samihafa toy ny tononkalo, tantaran-tsehatra mifono hafatra amin'ny tokony hanandratana sy hiarovana ny teny malagasy, tsy ho difitry ny fanatontoloana ary famoahana mpianatra kabary miisa 10 mirahalahy avy amin'ny sampana Fimpikry na fikambana ny mpikabary kristianina sampana Moramanga. Ireo no nentin'ny délégation serasera sy ny kolotsaina nankalaza ny iray volany teny malagasy. Raha ho an'ny délégation serasera sy ny kolotsaina Moramanga dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny asaramanitra izay gadina Tsoela ny hetsika ary indrindra ny fankalazana ny iray volany teny malagasy. Fa ny zavatra faharoa dia ny fiaraha-miasa amin'ny commune Mbobary izay misy ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina ka misy izay fiaraha-miasa eo amin'ny rotonda izay manao trano atsimo sy avaratra dia manona ny hetsika tsenabe nataon'ny commune Mbobary ny délégation ny serasera sy ny kolotsaina. Fa ny zavatra ray fahatelo ngezabe dia natao ihany koa ty lafiny ara-kolotsaina amin'ny sehatra maro lafy ity ho fampivondronana ho fanamafisana ny fihavanana amin'ny malagasy miara-monina eto niainga amin'ny fisiny ilay fikambanana ara-drazana fagnasin'ny tany izay miezaka mametraka izay sotoavina malagasy izay. Nampiavaka ny hetsika ny firaisan-kinana seho ny sampana mpikabary 3 tonta dia ny Fimpima, ny Avozomi ary ny Fimpikry izay nifanohana trano nandritry ny hetsika. Nandritra izao ihany koa ny nankalazana ny iray volany ankizy ka fampirantiana ny sary mirakitra ny tantara ny Madagasikara narahina fametrahan'mpanontaniana no nanamariana izany. Tsapa nandritra ny hetsika fa manomboka tafapaka amin'ny mpandala ny kolotsaina ny fampiazana ny fitafy malagasy izay fanentanana nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ajantsika aloha ny hetsika maro samihafa nentina nankalazana ny fety isan-karazany mandritra ity volana Jona ity fa ho ampitaina amintsika amin'ny vaovao manaraka ireo tatitra ambony fa izao isika dia anaraka ny fahavitan'ny adana ara-panatanjahantena BEPC tany amin'ny faritra. Fanadinana ara-panjakana adina ara-panatanjahantena no nanamarika ny andro ny alatsinainy 9 Jona ny talata 7 Jona ary ny 10 Jona lasa teo ho an'ny Cisco ny Marovoay. No tanterana teto amin'ny kianja be ny Ramarika izany izay fohy be mpanadinana tokana tampampianarana 2020 2020 ity. Tsy ivona fa fohy be mpanadinana roa kosa izany tamin'ny taondaza. Mpiadina voasoratra anarana misy 500 no tonga nandray anjara. Navitrika ireto solotena mpiadina tamin'ny fiatrena izany. Ankilany na dia nisy aza ihany koa ny olana madinidinika ny seho nandritry ny épreuve. Amin'ny ankapobeny ny zotra araky ny tokony izy ny adina ara-panatanjahantena no tanterana teto amin'ny Cisco ny Marovoay. Tonga nanarady ireto mpianatra ireo taletsekoly ary ireo ray aman-dreny izay nanarady sy nankahery ny zanany. Ny zotra mpilaminana ny fanadinana ara-panatanjahantena BEPC sy baccalauréat teto amin'ny Cisco Benenitra izay natao nandritry ny 2 andro. Ny andro voalohany ho
ho an'ny BEPC, ny andro faharoa kosa ho an'ny adina ara-panatanjahantena baccalauréat. Enimpolo mianadahy no voasoratra anarana hiatrika ny adina ara-panatanjahantena BEPC, raha 50 mianadahy kosa no voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ny baccalauréat. Olana ho an'ny mpianatra eto amin'ny sisikony benenitra ny tsy fisian'ny mpampianatra taranja fanatanjahantena ka anairana ny tompona andraikitra mba hijery akaiky ny mahakasika izany. Maro amin'ireo mpianatra matsy no tsy ampy fiomanana akory mialoha ny adina ara-panatanjahantena toy izao. Mpiadina miisa 724 na 2236 mianadahy no indray miatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat aty amin'ny sisikony Mananaravaratra zay totosaina ety amin'ny stade ben'ny Agnalampenja. Mpiadina avy amin'ny sekoly miakina sy ny tsy miakina amin'ny fanjakana isan-tsokajiny no zao miaraka miatrika izany fanadinana izany. Tamin'ny andro voalohany moa dia misy any amin'ny 120 na 161 ny tonga niatrika izany fanadinana ara-panjakana izay. Tsy nisy ny tsy tonga ny andro voalohany, raha 30 na 63 kosa ny mpiadina vehivavy tamin'io andro fiandohan'io. Mpampiadina avy ao Fenerivatsinanana, Antanambe ary avy eto amin'ny renivohitry ny sisikony Mananaravaratra misa 4 no miaraka magnatanteraka na mampanadina ireto mpianatra amin'izany fanadina baccalauréat ara-panatanjahantena izay. Amin'ny ankapobeny moa dia agnatin'ny fahasalamagna tanteraka ireto mpianatra miatrika izany ety an-toerana afa-tsy ny ray monja no tratra ny tazo tamin'ny fiandohany ka tsy afaka nanohy izany fanadinana mpanjakana ara-panatanjahantena baccalauréat aty Mananaravaratra izay. Ankoatra ireo mpampanadiny dia hita eny an-toerana ihany koa ireo mpitandro ny filamenana magnaramaso ny fizotra ny fanadinana. Miatrika fanadinana BEPC andrina ireo mpianatra klasy de 3e ato anivon'ny sisikony Antsiranana faharoa. Manerana ireo 20 ato anatin'ny sisikony Antsiranana faharoa samba ahitana ivitoeram-panadinana avokoa. Itovizina araka izany ilaza adina rehetra manerana ireo fomba-panadinana ireo ary nampitoviana fenitra amin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana no nanaovana azy. Izay vondronareo mpampianatra avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mananatanteraka ity fanadinana BEPC andrina ity. Tonga ara-potoana avokoa na ireo mpampianatra na ireo mpianatra. Izao dia natao mba ahafana mandrefy ny mari-pahaizan'ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinam-panjakana amin'ny taona 2020 ity. Izay mbola manana fotoana lavalava ahafana manarina ireo lesoko rehetra mandra-pahatonga izany fanadinam-panjakana BEPC izany. Tsara marina fa miisa 709 ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC atanivon'ny sisikony Antsiranana faharoa amin'ny taom-pianarana 2020 ity. Olo amin'izay tontolon'ny fanabeazana izay ihany dia feno 10 taona ny lycée moderne Ankadikely Ilafy. Ny vaovao entin'ny Serafina Rasoaromalala, Claudia Justine, Ravo Randriambelo ary Angèle Ravelmanana. Ary mitomby ihany koa ireo mpianatra mivoaka ny lycée moderne Ankadikely Ilafy. Tsara ny vokatra raha nambaran'ny proviseur ny lycée. Tsangana tany amin'ny 720 tany, efatra no teo dia mpianatra 80. Ankehitriny efa manitsaka amin'ny 10 taona lycée zao misy efitrano anankifolo mpianatra 700 raha ny vokatra no lazaina dia tsara trano ny vokatra 700 ny eo ny vokatra misy kajy LS ou SE. Anisan'ny manana anjara toerana mankadiry tamin'ny fanabeazana ireo mpampianatra ka nolotolorana maro-boninahitra Chevalier de l'Ordre National Malagasy izy telo mianadahy mpanabe avy amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Faly tokoa ny fo satria vavolombelon'ny asa ny andraikitra ny ezaka tao anatin'ny fanabeazana izany ary mirary soa ho an'ny fanabeazam-pirenena, mirary soa koa ny mpiara-miasa rehetra mba samy azo an'izany maro-boninahitra izany avokoa ny vavolombelon'ny asa vita eo amin'ny fanabeazana. Makasitraka ny Rahamatoministra vonina ny hijery ny fampitomboana ny efitrano fianarana, hijery koa ny mpampianatra FRAM ary anome koa izy hanatsara ny kalitaon'ny fanabeazam-pirenena. Mbola mampanantena ilay moa izy fa mbola hitsidika ny lycée hijery aty fotony.
inona fa isy ny rispo ho andreo mpanabe amin'ny fanatsarana amin'ny kalitaom-pampianarana sy fampandrosoana bebe kokoa amin'ny fampianarana. Ho fanomezana lanja ny fanatanjahantena sy ho fitehizana ny tanora amin'ny fanatanjahantena tsy hirona amina rendrarendra sy ny zava-mahadomelina dia nahazo kianja filalaovam-baolina ny ao an-tanàna ny Bekily. Ilainy Irina Janot. Marify 20 metatra ny halavana ary 10 metatra kosa ny afoiny no vita fanamboarana tamin'ny alalan'ny fandaniana ny teti-bolana sy ady izay tatana ny solombavam-bahoaka. Natao araka izany ny fanokanana ny fodratrasa izay natrehan'ireo solon-tena mpanjakana samihafa. Tsara ampahafantarana antsika satria ny ato anatin'ny solombavam-bahoaka dia misy teti-bola 50 sy 400 tapitrisa ariary izay kiraikirain'ny solombavam-bahoaka sy ny chef district eto izay vola bahoaka izay tsy maintsy ampiasaina ary tsy maintsy lanina isan-taona. Ka amin'ny alalan'izay vola sy ady zay no nangalantsika na avitantsika anty tribiny izay ataontsika hoe anisany lehibe indrindra ato anatin'ny district'ny Bekily. Zany hoe nataontsika lahara-pahamehana ity tribiny ity satria rahantsika mahalala fa nisy cyclone nandalo teto izay tena nanjava tanteraka anty tribiny ity. Ka tsy maintsy nijerena aloha ny priorité ny vahoakan'ny Bekily. Ombirainy no vonoina natao sorona izay ny ampanjaka ny zafimarozaha no nanatanteraka ny sorona. Atombony lehibe ho an'ny distriktan'ny Bekily ny fahavitany ity foto-drafizazy ity indrindra amin'ny vanim-potoana fankalazana ny fetim-pirenena toy izao. Ho avelo-pakasirana amin'ny fitondram-panjakana arak'izany ny vahoaka dia nitoerana. Resaka fiarovana ny tontolo iainana nisy ny hetsika fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana tany amin'ny distriktan'ny Mitsinjo ary tanatin'izany no nanentanana ny olona amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Nofitiana Janot. Amena mba hamaro toerana amin'ny toetrandro ny fandraisana andraikitra amin'ny asa fiarovana ny faritra arovana komplexa mahavavy kikony amin'ny distriktan'ny Mitsinjo ka lohalarana amin'io ny asity Madagasikara izay miasa simonina ary mandrindra ireo tetikasa ho fiarovana nyity faritra ity. Manampy fanazavana ny lehibe ny distriktan'ny Mitsinjo. Eo anatin'izay zavatra zay no hitondrana fisaorana ho an'ny asity Madagasikara izay mandeha tanana ny fiarovana ny tontolo iainana ato anatin'ny distriktan'ny Mitsinjo. Raha jerena ny distrikta misy atsika dia isan'ny toerana arovana daholy manerana distrikta iray manontolo. Midika izay ry asity Madagasikara fa mafy ny asa ny andretsika. Ny fampiasana raty malira sy ny doro-tanety ny tsindro vokatry ny etreketraky ny zanak'olombelona izay tena manapotika ireo arena voajanahary misy ato anatin'ity faritra ity. Hoenty mitety vohatra raha teo ny fankalazana ny andro maneran'ny tany ho an'ny tontolo iainana mba ahafahana mampatsiasy manamafy ny fanentanana atao amin'ny fanafoanana ireo endrika tsindro maro samihafa manimba ity faritra arovana komplexa mahavavy kikony ity tahaka n'izao natao teto amin'ny fokotaniny Boiniranta commune na Tongomena Bevary izao ka etsika maro nanamariana an'izany. Hoarantsika manaraka izao aloha ny fankalazana ny era-volan'ny ankizy sy ny fetim-pirenena entin'ny fikambanana Miaha Mamsoa Hortensia. Mitoy ny asa sosialy ataon'ny fikambanana Miaha ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy sy ny verena ny fahaleovan-tena dia nizara rendrina sy kojakoja ilainy ankizy mandritry ny fetim-pirenena ny fikambanana. Ankizy 500 mahery no nisitraka izany fanampiana izany teny amin'ny petite vitesse sy tsara lalàna. Araka ny nambaran'ny tompona ndraikitra dia natao mba ampifaliana ireo ankizy ireo sy ahafahan'izy ireo hamiatrika ny fetim-pirenena toy ny ankizy rehetra ao anatin'ny hafaliana sy ny firaisan-kina ny hetsika. Fanamarena ny enina amin'ny enimpolo taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena-pirenena ka izay indrindra no tsy nanadinoa ny fikambanana association Miaha tary volan'ny ankizy tokoa ny volana Jona ary izay indrindra no antony nanokana ny fikambanana association Miaha n'izao hetsika fizarana arendrina eto amin'ny petite vitesse
sy eto amin'ny Salimar izao. Kendrena tamin'ity midramitoroko ity dia ireo ankizy amin'ny maha hoe ray volan'ny fetiny ankizy azy izay dia ankizy 500 no nomena arendrina. Maimaim-poana avy amin'ny fikambanana miay taoriana ny fankalazana ny fetiny reniny izay nisy ihany koa moa no hetsika nataon'ny fikambanana. Tafiditra ao anatin'ny vina napetraky ny fikambanana ny fanohanana ireo ankizy sy ny fiarovana ny zon'izy ireo amin'ny alalan'ny hetsika ara-tsosialy toy izao. Hetsika iray maneho firaisan-kina sy fifanampiana ary mampisongadina ny lanjany ankizy amin'ny fanorenana no avy ny firenena izay nitanteray ny fikambanana miahy. Tontolo ny fanatanjahantena manoloana ny olana mitranga eo anivon'ny seksiona Tanaville ho an'ny taranja karaté do dia nandray fanapahan-kevitra entitra ny teo anivon'ny federasiona malagasy nyity taranja ity ka nampianto tanteraka ny asan'ny filohan'ny seksiona. Nisy ny fivoriana nanapahana izany narahana tamin'ny federasiona sy ireo rafitra isa nambaratongany ao anatin'ity ligna Nalamanga. Kanto Ranevarson. Nampiato tanteraka ny asan'ny filohan'ny seksiona ny Tanaville ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja karaté do. Antony maro miampy fandikan-dalàna tsy mifanaraka amin'ny sata amin'ny feny taranja no nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Dia naproje indray le secrétaire général anareo olona suspendu izy zany no miaproje dia manendry indray izy olona hafa ho atao secrétaire général mampiantso izy fivoriana ary manohy foana l'esprit anti-sportif sy le hoe ny affaire interne na fédération makany amin'ny ivelany. Zay tena mahasarotiny ny mouvement sportif ary tsy azo ekena dia na dia fasana hatramin'ny huissier indray ny ligue Nalamanga no zany zavatra zany. Eo anatrehan'izay zany dia tonga eto izahay manamafy aminareo fa aotsika ho sarotiny amin'ny raharaha anatintsika ary ny affiliation ihany zay misafilia amin'ny fédération zay mipikambana fa tsy hoe ianao mpanao karaté kanefa ny ianao tsy mpikambana atao anatin'ilay fikambanana natao hoe fédération na karaté do malagasy dia ny resaka ny raharaha anatin'ny fédération. Faharoa manaraka an'izay rehefa nanao an'izay acte zay indray ilay filohan'ny section teo aloha amin'izay ny lazako azy androany raha suspendu izy teo aloha dia izao zany izy nampetona mihitsy amin'ny asany noho n'izay le mbola hoe manohy an'izay tsy fanarahan-dalàna ary manitsakitsaka sy mitondra ny raharaha anatiny ny atao hoe ato anatin'ny fédération any ivelany. Misy ny fanaovana recours interne zay miloha 97/014 dia manome dalàna ny recours interne amin'ny rafitra rehetra zany afaka asana mbaratongany hatrany amin'ny ministère apia. Atsivona fanohy ny fitoriana napetraky ny filohan'ny seksiona teny anivon'ny fitsarana izay tsy nandalo ary tsy nampafantarina no rafitra isana mbaratonga eo anivon'ny federasiona sy ny ligy tamin'ny volana septambra 2024 no ny atombohany izao disadisa izao izay nefara tamin'ny fampiantona tanteraka ny asan'ny filohan'ny seksiona. Dia iny vaovao iny no mamarana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao arantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy ny fandefasana ny afomanga rahariva etsy anosy dia izay tompoko lasy vavy no namarana ny fiarantsika tamin'izao atoandro izao. Isorako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana ho anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.